Pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray manoloana ny fampiasana tsy ara-drary ny famantarana ny Croix Rouge isy ny lalàna petraka entina iarovana izany. Ny sokatra nanomboka androany atrikasa famolavolana io lalàna momba ny famantarana ny Croix Rouge io. Marika ho an'ny Croix Rouge irery ihany la Croix mena tokotany fotsy. Tsy tokony ampiasain'ny sehatra hafa ivelan'ny Croix Rouge izany famantarana izany. Natao indrindra maritana ny lalàna fiarovana sy famantarana ny Croix Rouge no anatanterahana ny atrikasa izay ho toto-saina mandritra ny 3 andro eny amin'ny Astoria tany mena. Tsy maintsy arovana io emblème io ary ny firenena rehetra izay manosony ny Convention de Genève io anisan'izany Madagasikara dia tsy maintsy manangana Croix Rouge eo anivon'ny firenena. Noho izany ny Croix Rouge maneran-tany isaky ny firenena tsy ONG akory fa fikambanana anankiray atao hoe auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire. Izany hoe natsangana par décret zany ny Croix Rouge maneran-tany. Ankoatran'izay ny Croix Rouge hitanareo rehefa misy ny ady ohatra ny Irak io na ny Palestine na Afghanistan dia eny foana izy ary izy matetika no hita mamonjy ny olona voalohany indrindra ary tratra farany eny amin'ireny toerana ireny. Ny Croix Rouge io emblème ny Croix Rouge zany dia ampiasaina zany iarovana ny olona tena marefo fa iarovana ihany koa ireo ataontsika hoe fotodrafitrasa zany azo lasaina hoe manandanja eran'izao tontolo izao anatina firenena anankiray. Noho izany ao anatin'ilay hoe droit international humanitaire izay ianarana ary fantatra ireo mpitandro ny filaminana maneran-tany fa tsy azo atao mihitsy ny ataontsika hoe mandratra na misakana zany ny asa ataon'ireo mpamonjy vonina sy mpikarakara ny Croix Rouge na koa zany manapotika zany ireo fotodrafitrasa izay misy ny emblème ny Croix Rouge. Noho izany ny fametrahana lalàna iarovana n'io emblème io dia natao indrindra zany mba tsy ampiasan'ny olona amin'ny tsy antony io emblème io satria misy dikany lehibe io emblème io. Mandray anjara ao anatin'ity atrikasa ity avy ministère fitsarana ny Croix Rouge ary ny voamera national momba ny lalàna iraisam-pirenena na ny CONADI, Commission nationale du droit international.